mahatsiary misaotra an'Andriamanitra aloha tsika navita taona anankiray ary dia tao anatin'ny asa natao mpitiavana zany nefa ihany koa ho avy amin'ny taona manaraka dia tena hoe manakaiky amin'ny vahoaka koa zany ny commune mba hanentana ny fiaraha-miasa mba tsy ho an'ny mpitondra ihany fotsiny na ho an'ny entana tsy fa miara-mientana daholo zany miara mifanome tanana ary indrindraindrindra hoe mba hisy fiatraikany any amin'ny olona zany ny taona vaovao iny mahatsiary mihitsy ah hoe ny gasy mora tarihana zany ary mora novanjavatra fa saingy mila modely ny mpitarika zany ny mpitarika no atao modely zay ny hitako tena mety amin'le izy dia zao moa zany a efa nisan'le farany teo le virivirin'ny syndicat dia ny syndicat koa zany a hiara-iasa amin'ny commune amin'izay hoe inona ny zavatra hitany zareo tsy mety a tokony hatsarainy nefa koa ny commune mahita hoe inona ny zavatra mba tokony andraisan'ny vahoaka anjara ampatonga ny Tananarivo renivohitra zany a mandroso amin'ny tsara foana lefa namby roa lehibe zany dia hoe aleo izy foana zany ny fandriam-pahalemana ary irina koa ny vahoaka hoe mba hiaina finaritra zany zay mantsy le amin'ny tanindrazana malala hoe hiadana sy finaritra ny vahoaka irina mba ho tanteraka zany zay ny ataoko ny olona hoe tsy tokony atao fatahorana ny fitondrana zany fa atao kosa hoe miaino ny vahoaka dia ny vahoaka kosa mba manaraka zay tokony ho izy